Tao natao filaminana no nizoran'ny andro voalohany amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Tamin'ny endrika samihafa no nanokafan'ny kandidà ny fampelezan-keviny. Raha ny teto Antananarivo renivohitra, samy nanao hetsika avokoa tamin'ity andro voalohany ity lisitry ny kandidà sivy mpifaninana. Tao ny nanao famoriam-bahoaka. Toy ny lisitry ny kandidà arivo mitambatra tarihan'ny Hery Ravalomanana izay teny amin'ny Marimasay. Ny TIM Lalao Ravalomanana tetsy amin'ny Agrobeoririka ary ny Arema Raniry Arnosy Arimanana izay teny amin'ny Kianjana Andotam-penaka. Nisafidin'ny kianja tany Menabe Anosy kosa ny lisitry ny kandidà mpanohana Andramatola Alatsiana Ravalomanana. Misy ihany koa ny kandidà nisafidin'ny janona tamin'ny foibe toerany nanao ny hetsika tamin'ity andro voalohany ity, toy ny kandidà UNN RIM izay Ramatoa Véronique Radjerson sy ny kandidà Madavision Arlala Ramanatsoa. Fitetezana fokontany narahana tafatamponina no tanterahan'ny lisitry ny kandidà Andry Ranaivo avy amin'ny association Stand Up. Fanentanana ary karavanina ny toerana maro teto Andrenivohitra no totosan'ny lisitry ny kandidà amin'ny fikambanana Freedom tarihan'ny Lalatsiana Rakotondrazafy. Na ny teto Andrenivohitra na ny komuna manodidina mivezivezy ary hita tamina arabe samihafa ny fanentanterahana ny kandidà sy ny mpanomana azy. Ankoatra ny fanentanana samihafa, hita amin'ny toerana samihafa mipeta-drindrina misy ny sary sy ny laharan'ny lohalisitry ny kandidà ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Raha ny teny amin'ny komuna Andoharano fotsy manokana, efa mirantiranty amin'ny toerana manokana natokany senita ny afishin'ny lisitry ny kandidà fito ifaninana. Tsy mbola mipetraka ny toerana faritan'ny senita misy ny afishin'ny lisitry ny kandidà sivy ifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina raha ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra. Marihana fa mahatratra 1,307 ny kandidà ho ben'ny tanàna manerana ny komuna 5,900 eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny senita. Ny hery vaovaon'ny Madagasikara nanolotra lisitry ny kandidà betsaka indrindra mahatratra 3,900. Manaraka azy ny Atoko TIM manana ny lisitry ny kandidà 200. Leader Fanilo dia 700 ny lisitry ny kandidà natolony. Mandray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ihany koa ny vondrona politika Armada izay misy ny Mapara, MMM, Antoko Maitso, ny Havana ary ny Araka Isika. Ankoatra ireo antoko ireo dia betsaka ihany koa ny lisitra avy amin'ny Tsimiankina mandray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay ho toto saina ndraiky amin'ny 3 Jolay ho avy izao.